tsy namena azy mihitsy ane Farao. Jereo loza sivy zay niatra tamin'ny Egyptianina sy Farao nizatra nitranga de zao rehefa mafy manjoan'ny Farao sy Egyptianina ao ny rano tonga rara ao loza maro nitranga etsika fa rehefa mafy manjoan'ny Farao dia miteny izy alefako nareo fa mba hifony amin'ny avea hifona amin'ny avea fa alefako nareo rasy Mosesy sy Arona hifona amin'ny avean'Andriamanitra. Rehefa gana fa inareo ny trano tsy nalefany ray na dia imbiry azy imbiry loza miatra taminy tsy nandefa mihitsy izy fa any amin'ilay razy fa famonina zanak'ondry latsaka amin'ny rano izay izy vao nanefa ny zanak'Israely ary tena andokona azy mihitsy azy hoe miaraka amin'ny tanefa fa tena avokoa izakany rerana saina vaky entina niarana antsika fiambinana zany tena marina tsika ihany koa rehefa tamanandevo tsy mameka tsika zany mihitsy tsy ameka tsika zany ny tamanandevo mbola varimarina amizao tena zao tsika tsy amela mihitsy ny tamanandevo ho afaky zany foana zay fomba rehetra azonana tsika tanana tsika raha mijerytsika zao ny fanambarany ten'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa nalefa ny Egyptianina asy reo mandeha nakaninevitra inareo nataony Egyptianina iny zao nataontsika zao nanintsika nanefa ny zanak'Israely iala ny famofontsika azy iala ny famofontsika ka nandefa azy nga navelany avy na izy nanenjika azay koa matoka miteny fiangonana hoe azy any famofotsiny hoe efa zao zay notandina ny tamanandevo tsy maintsy mitady verenany foana zao ny fanambarana ao amin'ny Romanina misy teny ovakitsika miresaka izany indrindra avy amin'ny Romanina toko fahavalo de mazava ny fanambarana zay lazay ny soratra masina azafady toko Romanina toko fahenina Romanina toko fahenina teny andininy rombepolo Romanina toko fahenina andininy rombepolo zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toko ho aza velany ota anjako amin'ny teny roa mety maty anaranareo ny finanana ary aza manolotra ny teny anareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarina fa tolory ny teny anareo ho an'Andriamanitra sy efa maty efa velona ary momba ny teny anareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Amen. Jereo zany efa namananty hoe aza velany ota ho anjako amin'ny teny anao mety maty anaranareo ny filana de zany fa no tamananty koa mitady fomba foana io tiady lalana foana io hiveriny anampako am'le olona ary am'izay taon'izay a lasa molona any amin'ny filana le olona de am'izay de tsy araka an'Andriamanitra rerana saina vavy izay indrindra mahatonga titeny anakaiky ovakina satria raha vo tsy mieritseritra nialanao zavatra mitarasaka sy manjoa amin'ny fiainatsika isika varina miasan'ny nofo de tadiko zay ola iverena ny tamanandevo zao ny fanamarana amin'ny Hebreo Hebreo toko faharoa amby folo indriny voalohany sy ny faharoa Hebreo roa amby folo indriny voalohany sy ny faharoa misy an'izao vaky zao ny anaran'i Jesosy tompo fa am'izany misy vavonenina maro be toy izany manodidina atsika tondraona de aoka isika koa hanaisotra zay rehetra mitamesatra amitsika maniota maniota malaky mazo atsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana am'izao fiazakazahana fiokana napetraky oloantsika izao
mijery an Jesosy tompofontsika falefazy izay nahatrany azy rehetra ny tamenatra mba azono ny fifaliana betaka eo alohany ka dia efa mipetraka eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra izy. Reny ratsy anavana zay no tonga miteny teo hoe anjaratsika no mantiniteny ary mantinty ny fiainatsika. Ho miteny tamin'ny Romana hoe aza vela iota no anjaika ho miteny amin'ireo mety maty. Mampirisitra Andriamanitra aza vela tena manana io nampitatsika rahaitsika atao ary le teny faroa zay dia miteny hoe kaosy noho izany dia misy fambolena maro be toy izany manodidina antsika tonga raha kaopsika koa anaisotra zay rehetra mitamesitra amintsika manomboka malaky mahazo atsika nampitatsika koa nanao izany. Izao alefan'Andriamanitra le teny omen'Andriamanitra le fanamanana manaitra an'le olona hitarika an'le olona misy ny fanapakevitra misy ny fampinonana ao anatiny. Mahazoan'Andriamanitra ny mitatsehatra miteka ny fahodena azy sy ny famafana azy. Rena tsy anavana vanina ny farany eto iainantsika na izany tsy izany azy varina ny olona. Tena varina ny ankapezan'ny olona amin'izao vanina ny farany izao. Ary ny tena marina misy teny teny hoe kaopy isika aminaisitra. Ny zavatra mitamesana sy hita malaky mahazo atsika. Dia mantsena hoe varina amin'izao fiainana izao ny ankapezan'ny olona. Sao fiaina dinidiny izany fa raha mivavaka izy raha miantsona Jesosy izy dia zavatra manjoaka amin'izao fiainana izao mitena ilo fosany fa mivavaka sy tarainana amin'Andriamanitra. Adiny eo ihany mihitsy izany hoe ity tenany ity fa tena ho fanaka omen'Andriamanitra omenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy ka tena tsisy ny zavatra mitarafika zavatra mitaresaka izany eo fiainana efa vitan'i Jesosy ny zavatra vita. Izay ny lerana antsika hitarianantsika fa ny zavatra mitranga reny hita malaky mahazo ireny ny zavatra mitamesaka ireny mora mahazo vana ny tamandevo ny beriny fa tsy mety hitany ela amin'izany. Fa tsy mahagaga amin'izao vanany farany izao fa voafitana ny ankapezan'ny olona vokatr'izay dia ina no mitranga ao milioka misy fanamorana vakitsika. Le olona efa tsy mampifantatra intsony ny amin'ny fiainana ny amin'izay ataony efa tafavelona ny ota manandevo kanefa izy mety tena mbola mivavaka tena mbola amin'ny famirainan'Andriamanitra. Dia misy amin'ity teny ity io vakitsika manambara izany. Lioka 9. Lioka 9 vakina amin'izany ny andininy 4 sy 5. Lioka 9 andininy 4 sy 5 dia misy fanamarana ary zay no hitarianan'ny fiangonana anteniteny andika ny fiainantsika. Fa ny tena marina zany izao ny ota mandefa efa velona le olona tsy mahafantatra an'izany anisany mitango amin'ny fiainana ity teny ity amin'ny alalan'i Jesosy tompo. Ary mifaritsy eo izay fatraky vola raha nandray izany fanamarana raha nandray izany rehetra izany dia nanetso an'i Jesosy. Ary Jesosy taminy ianareo dia fanamarika anaty olona nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Dia renatsara zavatra anankiray izay ny tena marina zany dia izao lasa misy fanamarina tena amin'ny olona. Sasany fanamarina tena izy vokatra iny ny ota-manandevo ary ny teny teny dia hoy izy hoe fa izay zavatra heverin'ny olona mombo dia mba betabetana eo anatin'Andriamanitra. Ny tena marina zany dia izao tsy mahafantatra intsony le olona. Ary raha misy fananarana zany mandeha na misy teny atao tsy manaiky izy fa olaka izy ary manamarina ny teny izy ka tsy izany fa zao zao le manoatra an'iny zao no mahatonga an'iny tsy mba mivavaka dia jereo le lioka vavalo 10 efa niaraka kianjany 10 rehetra roa lahy mivavaka samy mivavaka reo samy mivavaka rehefa tonga kianjany 10 ho ny anankiray fariseo izy Andriamanitra sotrana fa tsy mataka ny olona sasany zay fanao ateriny tsy marina jangajanga tsy takany pomrehetra intsony. Teny ambony Jesosy dia teny hoe
misy ny sasany zay manamarikina ka mamindry avinga ny hafa. Zay le teteny aloha manamarikina mamindry avinga ny hafa, mampitrano tenany amin'ny hafa, ka manavaka ny tena iny de za tsy fataka andreny, za tsotra am'izany. Aloha angairana amin'ny fiangonana, hitarina ny fiangonana satria misy koa mpitangona na hoe tsatra ny toetra ohatr'izao. Rehefa mandeha ny trano favahana ka mahita olona anankiray manana toetra hafa, iny koa mba andehanany makaty, tsy mba menatra koa. Ny anankiray ndray manetritra toy izao hoe za tsy andeha hivavaka ao, azoko olo ohatr'izao mamity ao, tsy mandray tanana an'ilay olona intsony izy. Rena lasaina vavy tsy araka an'Andriamanitra zany, ateny hitandremana le izy. Fa tsy fantatra ny fanamarinana tena. Ary ianao ny mihevitra ny tenana hoe za tsy mataka an'izao, za tsy mataka. So dia ianao mihitsy tsy izy. Azay mahatonga ny Jesosy ny tena misoratra maso. Manao hoe miadana nahoana ianao mijery ny tsonikazo eny masony raharaha rehefa niandry amin'ny masonao tsy hitanao. Esory ianao niandry amin'ny masonao zay mbo hitanao ny esorana tsonikazo masony raharaha. Azay ny anaran'ny fiangonana hoe mora maso vana rehetra ny tamanateo vao tsy miambina. Ary araka ny teniteny ambony hoe raha vao tsy manana fanapahan-kevitra isika hiala amin'ilay zavatra sy ny ota malaky mahazo tafaverina io. Ary eo amin'izay ny olana satria tsy fantatsy ny olona intsony hoe efa notamaran-telo hoe noverina io hoe. Dia tena tarian'Andriamanitra atsika so dia tsatra n'izay fanamarina telo izay. Ao amin'ny Romanina dia anamafisiny akio resaka fanamarina teny io. Romanina toko fahafolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Romanina toko fahafolo teny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Zao ny avarany teny ao ny anaran'i Jesosy tompo. Ry rahalahy, ireny foko sy vatako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena. Mahagaga izy. Azay ny miarana ny fiangonana hoe tsy mbola nahazo famonjena ny hoe tsy mbola tonga amin'ny Jesosy ilay olona. Fa fanamarina tena no ataony. Ho toy ny manaraka fa vavomeny ireny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Tena mazoto ilay olona, mazoto mivavaka, mety mandeha mitory manamara ny ten'Andriamanitra saingy tsy araka ny fahalalana. Zay mahatonga ny solomasina teny rengana ny oloko mitsikisiny ny fahalalana. Hoy ny fahatelo. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka mitady hanamarina ny tenany. Dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa Kristy ny farany lalàna fahamarinana ho an'izay rehetra miny. Jerena zany hoe tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Olona rehefa mivavaka nao rehefa mifanifony an'Andriamanitra, nao hoe tena mandeha mpiazaka zana ny totoriany. Saingy zao izy mandeha tsy manaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tonga izany manamarina ny tena. Zay rehetrika aloha ina ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy kely izay. Romanina toko fahatelo. Ina zay fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy kely izay. Manamarina ny tenany izy. Taka ny fariseo zany manamarina ny tenany. Sady izay ataony lazainy. Inona lazay ny fariseo? Mahatonga ny fahafokaina amin'izay azo rehetra ao. Mifady ny isan-kerinandro ao. Dia ny marina amin'izay izay fananao izany. Kanefa milavy Jesosy. Efa moretra no nahazo fanamarinana. Zao mivaky ny tena amin'ny Romanina toko fahatelo andiny iraika amby roapolo sy ny roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ankehitriny efa nahariany ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Eto amin'izay zany hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Nahariany nietseken'ilay olona. Tsy avy amin'ny lalàna rehefa fambarany lalàna sy ny faminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny fononan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Rena lasaina fa ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izay nahariany eny amin'ny fononan'i Jesosy Kristy fa tsy miasa ny lalàna. Jereo zany fa ny zavatra mitanga zany dia zao manamarina tena ny olona satria mieritreritra fa makatrony lalàna. Eo ampitanjona ny lalàna.
Dia any amin'ilay lalàna anao, heveriny fa mamarina azy, hanekena zomana. Nefa zatra mitaka amin'izay fotoana izay, misoratra masina hoe na iza ilay izy ianareo teo hamarina amin'ny lalàna, dia ahoana izay misoratra masina? Fa fasaraka amin'ny Kristy, lampo miala amin'ny fahasoavana. Fa ina ilay fahamalinan'Andriamanitra, tsy ekehilay olona. Hoy ny fahamarinana hoe, ny fahamarinana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Finoana an' Jesosy Kristy. Tarian'Andriamanitra iorina any amin'ny finoana an' Jesosy ny olona. Sady izay ny ainany, natao ho atsika. Rina ratsy anavavy, hoy ny fanamarana izay miasana tamintsika teo hoe, koa satria misy vavomena maro be toy izany manodidina atsika. Dia ahoana izy? Aoka isika koa, andaisika, izay rehetra mitanesaka amintsika, tsy hita manaky maso atsika. Aiza ny tarehany? Mijery amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, sy faneho azy, izay nahatry ny fijaliana mahatontareo azy. Rena ratsy anavavy, ny finoana an' Jesosy, ny fitodiana amin'i Jesosy, fatreno amin'izany izay ny ainany, firesahany izany aminy, fitarainana amin'izany, no tonga n'Andriamanitra manamarina antsika. Fa tsy ny lalàna, tsy fankatoavana ny lalàna, kanefa tsy miteny izany tsy ilay izany. Rehefa mahazo fampijerena ny olona, falamasina amin'izay mitendry ao anatiny tsitsy fa Jesosy, iny matanteraka ny lalàn'Andriamanitra satria namarany Romanina toko fahavalo, toko fahafolo, ny faefatra farany teny hoe fa Kristy ny farany lalàna. Izy natanteraka ny lalàn'Andriamanitra rehetra, izy natandrina izany, ka tarian'Andriamanitra todika amin'i Jesosy, dia natanteraka izany lalàn'Andriamanitra izany, izay natandrina izany, nefa natanteraka ny famonjenantsika ny olona miny. Fa tsy vary marina, tsy vary marina. Azena nainana hoe aza mamipetrakesaka foana. Misy zavatra tsy mety, anao mitaraina amin'i Jesosy. Mamipetrakesaka. Eotra ny paseho dia miresantsika teo hoe manamaro-tena. Ary navarana Jesosy tamin'ny Luka 1:10 izay. Ianareo dia mpanamaro-tena anaty an'inona, nefa Andriamanitra izy mampifantatra ny fona. Andriamanitra ihany no mampifantatra ny fon'olona rehetra. Fa ratsika samitsika tsy mahalala, tsy mahafantatra. Andriamanitra ihany no mahalala ny fon'olona. Kanefa tsy avelan'Andriamanitra amin'izao izany, fa tian'Andriamanitra ho fantany eo amin'ny fon'ilay olona. Inona ataony? Dia ho taona miamy. Toko fahavalo. Izao ny fanamarana amin'izay taona miamy toko fahavalo. Vakitsika ny andininy roa. Hatramin'ny rosikelo. Dia taona miamy toko fahavalo andininy rosikelo. Izao ny vaky miteny eo ny anaran'i Jesosy tompo. Ary tsarovo ny lalana rehetra izay tonany avy Andriamanitra ao tany hevitra, zao efapolo taona izao. Hampanentin-tenanao, tsy zapetanao, ary halala izay ao amponao. Mitandrina ny didiny ianao na tsy. Jerenareo zany fa ny zanak'Israely dia nentin'Andriamanitra tany hevitra, efapolo taona. Hitany antony, hampanentin'Andriamanitra tena azy. Ary koa, halala izay ao ampony, mitandrina ny didin'Andriamanitra izy na tsy. Hoy izy eo, dia nampanentin-tenanao izy ka nameranao laona, dia namelomana ho anao, izay tsy fantatrao na mirazanao, ampafantarina ianao, fa tsy mokany veloman'ny olona, izay rehetra mivavaka Andriamanitra no iveloman'ny olona. Rena rasaina vavy, dia jereo fa misy zavatra velan'Andriamanitra hitanao amin'ny fiainan'ilay olona. Ahafantarany ao amin'ny fo, ahafantarany ao amin'ny fo. Nefa na izany aza, na dia mamela zavatra toy izany ary n'Andriamanitra, misy olona tsy mahafantatra mihitsy. Ary izay mampandritra ny vaky amin'ny fahotana izy. Namaraka tamin'ireo tamin'ny amin'ny Farao. Ao Romana toko fahasivy. Misy an'izao teny izao. Nataon'Andriamanitra tamin'ny Farao. Romana toko fahasivy. Vakitsika ny fanamarana atao ity Romana toko fahasivy ity. Eny andininy 7:10. Romana toko fahasivy, eny andininy 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo.
ahoany soratra masina tamin'ny farao. Izany no nanandrafako anao mba hoentiko manambara, mba entiko mampiseho ny helika ary anambarana ny asa any amin'ny tany rehetra, ampahafantarany anambarana ny namako any amin'ny tany rehetra. Reka lasaina ba tena nasanatran'Andriamanitra farao. Saingy izao tsy mba nahatsafotra ny asan'Andriamanitra zany. Izao nizotra tamin'ny lalan-tratriny ihany, navita tamin'ny fiheverany ihany, tsy namoty tamin'izany koa. Ajerany farany fa tanteraka ny tenan'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely rehefa avy vitanareo an'io, fitanao tsy mandrakizay. Ny afatrafatra ny ambony-dranomasina ny fatiny mizoky aminy. Rera lasaina ba zay mianarana amin'ny fiangonana ankehitriny, raha misy zavatra mahazo helika na faratsiny, aza mba mangatakandro. Aza mba mangatakandro amin'ny tarenahan'i Jesosy. Mitrano zay na tonga ny teny tamin'ny Hebrea 12 hoe mijery any Jesosy Kristy tompontsika fa nefa azy tsy mianky na fianina tsy mitanora. Faharoa, aza dinona tatramin'i Jesosy andrany. Satria misy fotoana mety manana fisainana hafa, fieritreretana hafa, ary ambariny Hebrea 12 aza hoe fieritreretana manao asa maty. Aza dinona amin'i Jesosy. Tena azo antoka ny fahatadiovana atsy any amin'ny fieritreretantsika. Ignorante Jesosy Kristy tompo. Ary amin'izao vanandro farany izao, maro ny zavatra tsy azon'ny olona. Io ny soratra masina. Ka dia mampalahelo izao, vavaka izy fa tsy mahataka izy Andriamanitra. Izay mahatonga ny finomy faharoa fahatelo, ny andimy fafito manao hoe mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny maro. Rera lasaina ba misy fizarana telo ny zavatra izay voalaza ny soratra masina, ny amin'ny famonjena izay ataon'Andriamanitra antsika. Ny voalohany, atsika misoratra masina fa ny fomba mahafaka ny ota aman'andefo dia ahoana? Ahoana ny fomba mahafaka ny ota aman'andefo? Finoana mikarana maty amin'i Jesosy, nametrahan'Andriamanitra antsika tao aminy. Izay ny vahaolana, mahafaka ny ota aman'andefo. Ny faharoa, ahoana ny mahafaka ny nofo misy famonjena sy filana? Fanomboana antsika miaraka amin'i Jesosy ny azo fijaliana. Galatia 3:24. Fa zay amin'ny Kristy Jesosy dia efa nanomboky nofo momba ny fandeny sy ny finanana ka amin'ny azo fijaliana. Any ny vahaolana mahafaka ny nofo malemy. Ary ny famotelana, ina ny mahafaka ny tsy fahamarina. Na koa lazay na tena hota marako mahazo antsika. Dia ambarany soratra masina eny hoe raha Jesosy zany no manadio anareo, afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary zay mampahatsarivana ny fiangonana hoe aza mangatakandro rehefa amin'ny Andriamanitra antsika daholo ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra izay mahazo antsika. Men'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Zay izao, raha vavalo marintsika, vao manadinodinitsika, tsy tanteraka izany. Ary jereo fa rehefa miverina ny ody aman'andefo, tena izay misoratra masina vao izy hoe amin'izany dia tsy fantatry izay atao. Fa tsy sitako natao, fa tsy havako natao. Ary manao ny sitako ao, tsy izao tsy manao izany fa hita izay mitrefako. Jerenareo, zavatra ratsy, azena niarana antsika hoe zava-toza rehefa mivokatsy ny taman'andefo. Asa mijanona amintsika efa vavaka izay, efa mankarehetra hafavan izay, efa mitanjona zavatra izay tsy mino zava-badiny. Maro izany. Fa tsy hanamalina antsika izany. Tsy azotsika famonjena izany. Lasa manamarika tsika fa ny finoana ny zavatra miaina an'i Jesosy nataonao atsika manamarina n'Andriamanitra antsika. Ina zavatra miaina an'i Jesosy tonga zanak'olona izy, mitafy nofo malemy, zato isan-jato, ary mitandrina ny lalàna ao atsika. Izy nampianatra izany, ka izay nino azy matompy ny asa famonjena izay vitan'Andriamanitra ny koa mahatonga ny olona vaovao olona araka ny fanahy. Nenan'Andriamanitra amin'ny alalany fanahiny, ka ny fanahy izay mitondra an'izay Jesosy ihany matandrina ny lalàna. Satria ny ainan'i Jesosy nataonao atsika, izy dia efa nisamolona, nitsaraina, melomina, nantona ataony azy, tonga vohizina mihitsy ny antony ataony azy. Satria misoratra masina hoe vohizina zay tsy matandrina ny lalàna Andriamanitra rehetra. Jesosy no misolo atsika. Izy natanteraka izany.
maty ho atsika an'le fiainana ary natsalan'andriamanitra tamin'ny kely nataoko amitsika azotoka miaraka apetraka amin'ny any an-danitra zay natoa lerolepolo miteny hoe mijery an' jesosy kristytomovoatsika fa nefa zay naty ny adioana tsy nitanoena efa mipetraka talakavan'andriamanitra izy akehitriny ino natao mahita zany mbola tsy mety ao fiainatsika mahita zany mitarana de mbola mifony izy vavako atsika izy ambola miantsy amin'ny alalany fanany ampisokatra ny sain'ny olona ietramany faonjena atateriko lasa tsara rehetra manina saorana ny andriamanitra debe mpamindako be tiavana de tsy makasitraky nitoeratsika anatin'ny ratsy ka nanmean' jesosy anandrona fahafatesana natsangankelin'andriamanitra tamin'ny maty anefa talakavan'andriamanitra katriny le fanakarona etany tamin'ny fony sy vavaka atsika soavana soavana avy amin'andriamanitra izany andriamanitra moatsika rehetra atateriko lasa tsara rehetra amin'ny alala jesosy to zao fa tena ho afaka tanteraka mihitsy no zavatra ratsy rehetra resatra malaky mahazo miasa amin'oko momba tena hita mihitsy hoe zanak'andriamanitra nenany amin'ny alalany fanahany mandeha mitiavana mahasitra amin'ny farany ny mpampony amena fa ty androantsika hivavaka de soton'andriamanitra ny fanavaranany